Salama daholo andao andray raha horesana amintsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Raha impianakaviana iray namela vady sy zanaka telo novonoina tamin'ny fomba feno habibiana. District Antsorobe, vehivavy misa efatra indray no lasan'ny mpakan-keriny tao amin'ny tanànany Ambarinakoho. Hita faty tsy nisy loha intsony ny vehivavy iray 72 taona tao amin'ny Andranomiadoloha, komina Ampitana. Sarony Andromasimpokon'olona sy ny zandarmaria ampanao fisafoana ny anderam-panendaka mpandrava amin'ny alina. Tandremo sao higadra tsy azo atao ary mety hampiditra any amponja mihitsy ny famoahana sary izay mampiseho fahavetavetana. Ireo no fitinina amintsika ato anaty video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsy rovoatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisa sy tomatomata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Raha ny tantara nisy omby tao an-tanàna ny 12 Jolay lasa teo ka lasa nanaradia ny fokon'olona. Nizara ho grupy telo ireo mpanaradia ka ny grupy niaraka tamin'ilay raim-pianakaviana no nahatratra ilay mpangalatra sy ny omby nangalariny izay tafaverina tao amin'ny tanàna ny 12 Jolay lasa teo. Tafatsoaka nefa ilay mpangalatra ka ilay raim-pianakaviana indray no voalaza fa nampandositra io dahalo io. Vokatra izay zandary no nakazy tao an-tranony ny aliny 2 Aogositra hifohany 3 Aogositra. Mampiahiahy ny nahafaty io raim-pianakaviana io hoy ny reniny. Antony, ireo zandary no nakazy tao an-tranony ny alina saingy nofo mangatsika izay novonoina tamin'ny fomba feno habibiana no hita ny ampitsoniny. Ilay raim-pianakaviana izay namela vady sy zanaka telo tao amin'ny komina Mandialaza, Moramanga no nisehon'ity tranga ity. Araka izany dia mangataka ny hanaovana ny fanadihadiana lalina ny fianakaviany ilay namony ainy mahakasika an'ity von'olona feno habibiana izay nahazo anahavan'izy ireo ity. Any Antsorobe sy ny fakanan-keriny indray, vehivavy misa efatra indray no lasany ireo mpakan-keriny tao amin'ny tanànany Ambarinakoho, komina Bernono, distrikany Antsorobe ny aliny talata 4 Aogositra ka andrasana ny fampitam-baovao mahakasika an'ity tranga ity mba hafantarana ny misimisy kokoa mahakasika an'ity raha fakanan-keriny any Antsorobe ity izay tena mampitarena maro moa ity resaka fakanan-keriny lava tsy misy fiafarany ao amin'ity distrikta ity izay mbola tsy ahitany ireo mpitandro filaminana vahaolana mihitsy mandraky tiany androany. Ka inona loatra ny manjo ny firenentsika no mahatonga an'izao rehetra izao hoy ny fanehoan-kevitra ny olona mihitsy raha vantany vao nahita an'izay resaka fakanan-keriny izay. Mbola resaka faty olona zay hatrany hita faty tsy nisy loha intsony ny vehivavy iray izay 72 taona tao amin'ny Andranomiadoloha, komina Ampitana, distrikany Ambohimaso tamin'ity herinandro ity. Voalaza ho tsy salamasaina izy io ary efa nanao filazana tamin'ny onjam-peo fa tsy hitany havany izay nanomboka ny afaka omaly tamin'ny iray ora antoandro. Nikaroka ilay renim-pianakaviana ny olona ankaiky azy saingy tsy nahita. Naharay fampahafantarana tampoka izy ireo fa misy fatin'ny olona izay hita ao Andranomiadoloha manamorona ny lalam-pirenena fahafito iny tamin'ny omaly. Nidina ifotony ny jery ny razana ny fianakaviana. Akory ny ateran'izy ireo fa ilay vehivavy ny fampitadiavana no indro mitsihatra sy mihohoka amin'ny tany. Vata mangatsika efa tsy misy loha intsony no hita ary mbola tsy fantatra hatreto ny nahavanondoza. Andrasana araka izany nitohy n'ity raharaha ity. Ka maro mametra-panontaniana amin'ity resaka fakana lohan'olona izay tsy misy fiafarana ary saingy ahitana trangana mahakasika izay foana isan-kerinandro izao amin'ilay hoe inona marina ny tena ambadika an'izao fakana lohan'olona lava izao ary aiza ho aiza ny fandraisana andraikitra izay ataon'ny mpitandro filaminana manoloana an'izay fikarohana ireo tena atidoham-pikotrika an'izao fakana lohan'olona izao. Satria raha ireo zay tratra hatreto mantsy dia tsy ireo ny tena atidoham-pikotrika an'izay raha ny fantatratra any fa misy ireo izay tena
aty-doha mpikotrika an'izay izay mbola tsy tratra mihitsiny fa ireo irakiraka sy ireo olona karamaina no ireny tratra ireny ka aoka mba izay tena aty-doha tena mpikotrika an'izay fakana lohan'olona izay no tratrarina amin'izay fa tena mitebiteby ny vahoaka ary mahatsaro miaina ao anatin'ny tsy fisiny izay fandrimpahalemana zay ny vahoaka amin'iny tapany atsimon'ny nosy iny amin'izao fotoana izao ao anatin'izay resaka tsy fandrimpahalemana zay hatrany moa sarony andromasom-pokon'olona sy ny zandaromaria izay mpanao fisafony ny andianam-panenda ka mpandrava amin'ny alina zazavavy ny alina 4 ary tovolahy miisa 3 raha ny fomba fiadin'izy ireo dia mody mampiresaka ireo mpandeha ireto zatovovavy ireto indrindraindrindra fa mampiresaka ny tanora lahy izay mandeha amin'iny alina iny rehefa tonga alohaloha dia mody ilan'izy ireo vanina ary rehefa avy eo tamy avy any ireto andiana zatovolahy izay naman'izy ireo miara-miasa manao ny asa ratsin'izy ireo ity ka endahan'izy ireo amin'izay ny vola ny finday ary ny akanjo raha toa ka tsaratsara raha ny fantatra dia tratra niaraka tamin'izy ireo ilay lehilahy izay efa mpamelokeloka ary efa nigadra noho ny asa fanendahana izay antsoina hoe manoka ary nidoboka any am-ponja moa ny iray fa ny fitomianadahy kosa dia nanaovana an'izay fitsarana izay ka mety ho inona no tena antony manosika anireto tanora izay mbola tena erotsirony reto no manao an'izay asa ratsin'izay ny akamoana ve sa ny tsy fisiny asa io no fantaniana izay mipetraky ny besin'ny maro ka mila melimelo hatrany isika rehefa mandeha amin'ny alina ao Antananarivo renivohitra ao fa efa tena miseho amin'ny endriny rehetra mihitsy ny asa tsy fandrimpahalemana sy ny fanendahana izay ary tsy ny olon-dehibe no manao an'izay fa saingy ireo tanora kely izay vao misontrotra no manao an'izay asa ratsy izay eo amin'ny resaka fanaparihana sary indray ho an'ireo tanora zatovy malagasy izay malaza sy mitady laza ao amin'ny tambazotra-tserasera Facebook ao amin'izao fotoana izao dia tsy azo atao mety hampigadra eny am-ponja mihitsy ny famoahana sary izay mampiseho ny fahavetavetana izay mifanohitra tanteraka amin'ny soatoavina mahamalagasy noho izany dia mampitandrina ny rehetra ny mety ho alaim-panahy noho ny tia halaza loatra sy hitady izay maka kahanao tsy fanao eny masom-bahoaka ka niteraka resabe ihany moa izay resaka soatoavina mahamalagasy izay satria maro no ametra-panontaniana amin'ilay hoe inona marina moa ny tena soatoavina mahamalagasy izay efa nisy ve ny fampianarana an'izay manerana ny nosy amin'izay soatoavina amin'ny mahamalagasy izay satria mantsy maro ny faritra manerana ny nosy ary samby manana ny fomba fiainana sy ny fomba fiankanjony sy ny fomba fisainana ny rehetra fa tsy voatery hitovy daholy ny fomba fisainan'ireo olona izay miaina ao anatin'ny faritany anaky enina manerana ny nosy ireo resitsika ohatra zao ny tapany avaratry ny nosy dia matetika tia mianjaika ary mampiseho an'izay tsy de fasehon'ireo ao fovoan-tany izay rehefa ao anatin'ny fomba fiakanjo izay nefa ny ao fovoan-tany milaza fa mifanohitra amin'ny soatoavina mamalagasy izay ka izay no mahatonga ny besin'ny maro misadaikatra mihitsy amin'ilay hoe inona marina ny tena soatoavina mahamalagasy ary ahoana sy ahoana ny fomba fampianarana an'izay any an-tsekoly satria maro ireo tanora ny tokony hampianarana an'izay soatoavina mahamalagasy izay mba hialana amin'izay hoe mifanohitra amin'ny soatoavina mahamalagasy etsitsero izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra tsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny sainina antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tomatavatagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa